AG Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax 1 à 1 pour un prix remisé à 240 000 arrières. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Niombana manodidina ny fanitsina ny fepetra araketra ny adefitra teny anivon'ny anteny miram-pirenena nandritra ny fandaniana ny LFI 2024 omaly. Lohalarana ny fampiakarana Europol isanjaton'ny abalaina amin'ny bolabolan-tsavony. Fanavaozana izay atahorany solombavamboaka apiakatra ny vidiny eny an-tsena. Trano famakiam-boky iray, laboratoire 2, birao 3 ary trano fitehirizana 5 no potiky ny afo izay nanomboka tamin'ny 3 ora sasany maraina atao amin'ny Centre National de Recherche Industrielle et Technologique Etsitsimbazaza. Court-circuit amin'ny efitra iray no voalaza fa niandohan'ny afo. Tsy maharaka ny tinady ny tolotra amin'ny simenitra nafaran'ny fanjakana amidy amin'ny vidiny aradrariny ankehitriny. Lany avy hatrany avokoa izay tonga na eny amin'ny mpamonady izany na eny amin'ny mpanjara. Nambaran'ny SPM izay miandraikitra ny fanafarana ahafahan'ny fiandohan'ny volana janoary 2024 no vinavinaina ho tonga ny andiany manaraka. Olona 4 no sarina zandarmeri-pirenena tao Taolaniaro nikasa akankeriny zazavarina miisa 2 taorinan'ny famotorana natao natolotry ny fampanoavana tao an-toerana ny rara. Vaovao ho any ivelany kosa indray dia nalefan'ny NASA nanainga alina ny ala teto an-tany. Ilay vaisseau entina andomana astéroïde mba hanodinana ny lalany. Tanjona amin'ny azany raha fanazavana ny miaro ny tany. Ny andendreo aranao afaka fotoana fo. Salandra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Akolo TV Kamanasanoara. Anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao dia niombana manodidina ny fanitsina ny fepetra araketra ny adefitra teny anivon'ny anteny miram-pirenena nandritra ny fandaniana ny LFI 2024 omaly. Lohalarana amin'izany ny fampiakarana Europol isanjaton'ny abalaina amin'ny bolabolan-tsavony. Fanavaozana izay atahorany solombavamboaka apiakatra ny vidiny eny an-tsena eny. Evy Richard. Fanondrotana Europol isanjato ny aba alaina amin'ny bolabolan-tsavony, famerinana ny tara Europol isanjato alaina amin'ny paty. Ireo ny fatoan'ny fifandresen-dahatra amin'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Ary ny solombavambahoaka nandritra ny fandaniana ny teti-bola am-panjakana ho an'ny taona 2022. Fanavaozana izay ahian'ny solombavambahoaka hitarika fiakaram-bidy. Lasa savony bavaka hoe le solombavambahoaka tato. Zay miteny ray savony. Teny ray savony. Ka amampamilitra anay raha matomisy ohatrany afinaritra ny zavatra ataonareo. Satria savony dia ilay olona ny fotony nefa karinareo ny manina moa raha atao 25% mihitsy efa anao ihany nareo. Mba hitenenanay amin'ny vahoaka madinika zareo tonga fandrakana mihitsy nandany io. Na 40 ary vao mia tsara. Ka mampirisika anareo akaro izy. Ataovy 40%. Tena tsara, mety amin'ilay mpaminitra zany mba amposiny nareo finansa manaraka amin'ny 15 may rehefa tongotsika amin'ny elefera apio 10% na 20% rehefa 40 mitehaka zay. Isan'isana ny mpanoratra io sady resaka amin'izany daholo fa hoe tsisy vola sy manam-bola ny firenena. Ko maninona ny vola hiditra ao anatin'ny kitabolam-panjakana no andeha ho sakanantsika indray, andeha ho ahenantsika indray, ho ataontsika 10% nefa leo 20% no fahitana ny teknisian azy ary no fahitana ny mpanao-kajy azy dia izay tokony ho izy izay tokony ho arahantsika sy hoadraintsika fa hoe maninona no isika indray no anenana azy. Fa ny fampiakarana hetra sy ny fampidinana hetra ve afaka mampiakatra na mampidina ny vidiny savony. Raha pidina ve ny hetra dia midina ny vidiny savony. Misy mahasamylaza an'izany hoe fa bedabe ny
ny entana atao tamin'ireny katsaka reny fa nidina ve ny vidin'ny katsaka tsy mamaika niakatra aza. Efa nisy ny fanovana nentin'ny komisiona misahana ny teti-bola teny anivony anteny miram-pirenena momba ireo nandritra ny asambomera. Isazany ny fitazonana ho 10 ny aba alaina amin'ny bolabolan-tsavony. Saingy tsy nakatoava ny solombavambahoaka nandritra ny fandaniana ny teti-bola mpanjakana. Namafisa ny tale jeneraly mifaditserana narak'izany fa tsy hiantraika amin'ny vantana mety ho fiakaram-bidina tsy ny fanitsiana ny tatao ketra. Raha ny vola izay navoakatsika na nafaranentana resaha teo eny lavitrisitra ariary ilaina nanampitoto efade satria teto amintsika ny fanadinana, teto zany ny ouvraison, teto ny création na valeur. Dia amin'izao tsika amin'ny fanafarana PFD, fanafarana Bondion dia mananika 50 milliards isan-taona, 9 lavitrisy ariary ny vola lany zany amin'ny fanafarana Bondion. Ka anatin'izay atsika ve afaka hiteny hoe raha ohatra ka ny tasa izay nampiakarina ny 10 mba hitsonjovana ny famokarana anatiny mba ny matière première no afarana kelikely kokoa ny vola mivoaka istabiliser ny volantsika tsy ny Bondion ihany zay fa anatin'ny ezaka satria be dia be ny vola mivoaka zay ananantsika ny économie extraverti zay be kokoa ny vola mivoaka miena ny lanjam-bola lafo ihany ny vidin'entana rehefa tonga eto toy izay anao ny famokarana création d'emploi zay hoentina afana manatsara ny économie. Marina tokoa fa anatina fanapahan-kevitra dia misy ny lafiny tsara, misy ny lafiny ratsy. Ary eto tsika ifampijery reto raha tsy hitiana io Bondion io fa raha mitotongana kosa ny lanjam-bolantsika dia hiakatra ny vidin'ny savony io ho an'ny sur le marché ho an'ny mpanjifa. Na izany na tsy izany, saika mitovy amin'ny aby eto Madagasikara ny hita amin'ireo firenena afrikanina maro mahakasika ny bolabolan-tsavony. 20 isanjato ohatra ny any Afrika Atsimbo, 5 isanjato ny any Mali, ary 5 isanjato ho an'ireo firenena ampolony mampiatra ny abatokana ny Afrika andrefana toa ny Tanzania, Rwanda sy Kenya. Raha ny mahakasika ny votoato ny teti-bola mpanjakana ho antaona 2022, vinavinaina ho 5.4 isanjato ny fiakarany Arkarena Faobe, noho ny fiafaran'ny Amena ny fisokafany Sistany, ny fanomezatoky ataon'ny gouvernemanta amin'ny fanamafisana ny famatsim-bola ary ny fiverenan'ny mpisehatra raha toe-karena anatin'ny sehatra ny fandraharahana. Lany tsy nasipanitsina teny anivony anteny miram-pirenena omaly ny LFI 2022. Nanohitra ny fampiarana ny hevitra tsy mivantana alaina amin'ny fanondranana volamena ny komisiona misahana ny harena kibontany anivony anteny miram-pirenena amotika ny sehatra ary ampahazovoana ny fanondranana antsokosoko izany raha ny fanazavana Evrijar. Tsy nanaovana fakakevitra mpisehatra isana ambaratongany nanomboka tamin'ny mpandraharaha hatramin'ny ministera voakasika ny fampiarana ny hetra tsy mivantana 5.0 isanjato alaina amin'ny fanondranana volamena araka ny voarakitra anatin'ny teti-bola mpanjakana 2022. Fanapahan-kevitra ankamena amotika ny seha-piariana gabeny zany ho ny lehibe ny komisiona misahana ny harena kibontany sy loharanon-karena stratejika eny anivony anteny miram-pirenena. Ny antony nanaovana droit d'assise tokony amin'ny toerana andefasana an'ilay volamena no manao droit d'assise ohatra nataontsika amin'ny alcool sy tabac zany hoe sigarety. Ka inona ary ny ampiakarana anaovana droit d'assise ny volamena, inona zany tiana vena mba tsy afahantsika manondrana mba farafaratsany zany 10% anaovana anazy fa 15% dia very ny volamenatsika tsy ho possible. Zany zavatra zany nefa manosika anao trafika rehefa tsy nakavola zany olona ray mpandrarahany velany zany manao contrat rehefa tsy compétitif le volamena nefa izy tsy maintsy honoré zany tsy maintsy ataony zany mba tongavany le aminony le fanarahana zany amin'le olona nanaovany fanarahana dia inona ny zavatra ataony dia manondrona tsokotsoko izy. Raha nambarany teo anivony foibe pitantanana gabeny hetra maro ny antony nandraisana ny fanapahan-kevitra. Lohalarana ny fampitomboan'ny fanjakana foibe ny tamberimbidy alainy avy amin'ny fitrandrahana harena kibontany anasoavana ny mpiarabelona. Tsy mandray TVA tsika raha ohatra ka manondrana volamena any ivelany. Zany hoe zany efa very no polisin-data. Zany hoe zany ireo firenena manafatra an'ilay volamena no misitraka amin'ireo polisin-data TVA. Nasina le droit d'accès satria tsika tsy afaka mampiasa TVA amin'ny exportation
dia droit d'accise no nalaina amin'izay exportationna volamena izay. Amin'izay harena tsy azo afahoazina zay dia rariny sy izy no narotraka mamaka ny anjarany ny firenena malagasy hanasoavana ny vahoaka. Na izany na tsy izany, tsy vahaolana hanatsarana sy hampiarina ny fametrahana ny etra tsy mivantana amin'ny fanondranana volamena hoy ny filohan'ny komisiona. Ny famoahana ny fahazon-dalana sy ny lalàna hifehezana ny fitrandrahana renakibon-tany no ilaina hafainganina raha toka te hampidi-bola betsaka avy amin'ny fitrandrahana ny fanjakana malagasy. Nitondra fanazavana mahakasika ny fikitihana nandin-dalàna momba ny orinasa Afakaba eto Madagasikara izay naberesaka tato ato ny ministry ny Atoekarena Omaly entina isorohana ny fomba ratsy izay fanaon'ny orinasa Afakaba amin'ny tanjony izany raha amin'ny fanazavana. Fanampanazavana. Tsy fanafoana ilay izy fa faninana ny taona tsy andoavany etra eto Madagasikara. Ny antony mahatonga antsika nanena ilay fotoana tsy andoavany etra dia satria tsapa fa misy amin'ireo orinasa ireo tsy mandoa etra izy mandritra ny 12 taona satria izay ilay lalàna mifehy azy dia rehefa tonga ny 12 taona ka tokony andoa etra izy amin'ny 12 taona dia akatony ilay orinasa dia manokatra orinasa vaovao indray izy dia miverina tsy mandoa etra 12 taona manaraka indray. Izany hoe mipetraka eto Madagasikara foana izany ilay zone franche mandritra ny 50 taona tsy mandoa etra mihitsy satria manakatona dia manokatra dia manakatona dia manokatra. Dia vokatra izay dia nahena ny fotoana tsy andoavany etra izany hoe ahena amina taona tsy afahany mahazo vitesse de croisière zany ohatrany hoe mbola ao anatin'ilay tena mbola tokony hiasa mafy izy tsy afaka manakatona ny orinasany izy dia efa tokony miverina miditra amin'ny fandoavan-ketra. Dia izay ilay izy hoe raha ohatra ka 2 ans, 5 ans, 15 ans ny exonération tsy fandoavan-ketra n'ireo zone franche ireo dia zao zany izy lasa 1 an, 3 ans dia 10 ans. Tsy tafiditra ao anatin'izay fanapa-kevitra izay izay orinasa efa misokatra. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa dia trano famakiam-boky iray laboratoire birao 3 ary trano fitehirizana 5 no potiky ny afo izay nanomboka tamin'ny 3 ora sy sasany maraina teny amin'ny Centre national de recherche industrielle et technologique tetsy Tsimbazaza court-circuit no voalaza fa niandohan'ny afo. Ny laharana efso. Arina sy lavelona sisa no hita teny amin'ny CNRD na ny Centre national de recherche industrielle et technologique eny Tsimbazaza ny maraina teo. Raha ny fanazavana ireo nanatry maso, tokony tamin'ny 3 ora sy sasany maraina teo no nanomboka nirehatra ny trano. Court-circuit tamin'ny efitra iray no voalaza fa niandohan'ny afo ary nihitatra tamin'ny efitra hafa. Tonga ara-potoana ny mpamonjy voina saingy nanamosatra ny fifehezana ny afo noho ny olana teo amin'ny rano raha ny fanazavana. Antony nampitatra ny afo teny amin'ny laboratoire famokarana etanol. Trano famakiana boky iray, laboratoire 2, birao 3 ary trano fitehirizana 5 no potiky ny afo. Tena mampalahelo indrindrandrindra dia ny biblioteky izay misy ireo boky sarobidy ny amerina izay zany sarosarotra ihany fa hoezana iarahana amin'izay mpiara-miombina atoka rehetra. Dia ny laboratoire na production na etanol zany hoe laboratoire na énergétique zany no tena simba ireo équipement sy appareil de labo izay anaovan'ny mpianatra fikarohana, anaovan'ny mpikaroka fikarohana. Amin'ny Desambra zao misy mémoire tokony ho ataon'ny mpianatra izay mety hanahirana kely zao ny tohiny satria le équipement de labo sy le appareil de labo simba taon'ny fahamaizana. Tonga nanao fanadihadiana teny an-toerana ny police scientifique nijery izay tena zavatra nitranga marina. Efa misy ihany koa ny fidinana ifotony nataon'ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Hojerena ho ireo tompon'andraikitra ny fanarenana ao anatin'ny fotoana fohy sy mba hitohizan'ny fikarohana eny an-toerana. Mitohy hatrany ankilan'ny asa fikarohana amin'ny departementa hafa izay tsy voakasiky ny firehetana. Izay ilay voalaza izay moa atao amin'ny département énergie métallurgie ty simba ty fa ny département chimie, département matériaux et génie civil
ny apahany amin'ny département métallurgie ny laboratoirena biomasse sy biogaz tsy simba zany hoe apahany zany no tsy afaka manohy fikarohana fa mbola hitadiavana vahaolana hafa fa ny sisa dia afaka miasa tsara tsaka ny sen-davany arak'izay asa fanao isan'andro. No amafisin'ny Italien ity toeram-pikarohana ity fa tsy misy idirany ny resaka fitantanam-bola eo amin'ny centre izofirehetana izao. Nambarany fa tsy misy taratasy mikasika ny fitantanam-bola may tao anatiny. Andrasana araka izany ny hotoiny ity raharaha ity. Andatsaka orana artifisialy mandritry ny efatrandro eto Antananarivo sy ny manodidina ny orinasa Jirama ho famahana ny olona ny fahatapahan-jiro sy rano noho ny ahitana izay ateraky ny fiovaova ny toetry ny andro. Efa feno ny fepetra takina ahafahana manao izany raha ny fanazavana. Kaeto Andriatsilava. Izara roa mazava tsara ny fandatsahana orana artifisialy ataon'ny orinasa Jirama sy ny ministeran'ny rano, ny fidiovana sy ny fanadiovana mandritry ny efatrandro eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Fandatsahana orana any amin'ny faritry Andekaleka, anampiana ny rano amokarana herinaratra, ary ny fandatsahana orana eto Antananarivo sy ny manodidina amahana ny olana ny rano fisotro. Zavatra atao amin'io dia ny sahandrika ny imamba izay mamatsy ny faritra avaratra Antananarivo. Eo ihany koa ny sahandrika ny Sisonia izay mamatsy ny faritra atsimon'Antananarivo. Dia eo koa ny faria vodivorona zany. Dia tsy adino ihany koa amin'izany ny any Atsiasopaniry ary sahandrika mamatsy ny Atsiasopaniry. Tokony zany rehefa milatsaka ireo orana io dia rehefa miverina ilay renirano ilay niteneniko teo hoe imamba sy Sisonia ary ny lakanjo vodivorona dia tokony hiverina ny famatsiana rano amin'ireny faritra misy olana reny. Noho ny ahitany vokatry ny fiovan'ny toetrandro no naharitra ny rano amin'ireo toerana maro ireo. Androany, feno ny fepetra ahafana miroso amin'ny fandatsahana orana artifisialy. Izy io moa zany tsy hoe amin'ny fotoana izay tiana anaovana azy akory no ahafahana manao an'izay fandatsahana orana izay, fa misy ny fepetra eny amin'ny atmosfera zany sy ny condition rehetrarehetra zany mahakasika rahona sy ny amandon'ny rivotra sy ny hafanana mba ahafahana manao an'izay opération izay. Ny atoandro teo no nikarakaraina teny Ivato ireo fitaovana ahafahana manantanteraka izany. Tsy zavatra koa mampiditra rivotra avy any ivelany lokarano dia miditra dia amain'ilay produit décessant iny ilay rivotra dia ilay rivotra maina no mitsoka ilay sira. Izay zany hoe misy eto ilay fivoahan'ilay sira. Taorian'izay, ny ainga avy hatrany ny fiaramanidina. Tsy hijanona ho an'Antananarivo renivohitra sy ny manodidina ihany, izao fandatsahana orana artifisialy izao raha ny fanazavana. Irosona ihany koa ny any atsimo, andrefana, avaratra sy ireo toerana rehetra misedra olana noho ny tsy fisian'ny rotsakorana. Tsy maharaka ny tinady ny tolotra amin'ny simenitra izay nafaran'ny fanjakana amidiny amin'ny avidiny aradrariny ankehitriny. Laha ny avy hatrany avokoa izay tonga na eny amin'ny mpamingady izany na eny amin'ny mpanjara. Nanambara ny SPM izay miandraikitra amin'ny fanafarana fa ny fiandohan'ny volana janoary 2024 no vinavinaina ho tonga ny andihany manaraka miantarandriana evo. Eny amin'ny tambazotra tserasera ka hatreny amin'ny mpaninjara eny an-tsena famitadiavana ilay simenitra amidy latsaky ny 7,4 alina nafaran'ny fanjakana entina merana ny fiakaran'ny vidin'ny simenitra. Iray amin'ireo kankerin'ny Ivatra izany ohatra ny teto amin'ity mpaninjara ny safidiny tsy anio ny sarin'ity tsy maraka ny tinady ny tsena misy raha ny fanazavana. Ny andro teo mihitsy satria fandrombahana be le izy vao tonga 3 camions zao le fournisseur anay fa tena juste hoe zay 5 tonnes zay fotsiny ny azonay dia nefa be mpivarotra be mpivarotra na particulière dia efa maky eo amin'ny zareo daholo dia ifandrombahana ao anatin'ny
ao anatin'ndray andro fotsiny dia efa tonga dia lany daholo lany le izy tany amin'ilay fournisseur dia tsy nakatsony izay dia milaza mbola misy aloha hoe amin'ny herinandro dia mbola miandry an'izay indray aloha tsy mivarotra tsony aloha izay satria ilay olona rehefa manontany eto dia vao maheno an'ilay prix an'ilay ciment dia hoe tsisy an'ilay luki mora nga dia lasa ry zareo après mivarotra ciment hafa izay fa ilay ciment hafa lafo noho n'ilay luki mora daholy ny lova zao no ciment mora indrindra nefa lova 33 000 ariary dia nefa n'ilay luki mora 30 000 ariary dia alohan'ny olona zany miandry an'ilay luki mora toy izay hividy an'ilay lova 7,4 ariary ka hatramin'ny 3 ariary teo ny vidiny amarotany mpanonjarany simenitra ho an'ny teto Antananarivo. Saika efa lany avokoa ankilany izany sy hatrany amin'ny mpanome entana na ireo fournisseur. Tena niena be mihitsy raha resaka hoe favitrihan'ny olona hoe mividy ciment. Tena nanomboka nisan'io luki mora io dia tsy nalafo ciment ankoatran'io izay. Ankoatran'ny luki moa zany fa ataoko hoe raina roa teo ihany ny ciment lafo raha le hafa zany le ciment hafa. Nefa nareo taloha malafo eo amin'ny indraindray malafo eo amin'ny ohatra hoe 3 tonnes par jour fa le izy aloha eny misy fiantraikany ihany satria efa zatra an'le mora le olona dia mieritreritra foana izy hoe mbola ho avy le mora dia tsy mividy an'le eo aloha izy satria na zay koa arany ene hoe na zay mpivarotra arany zany mba ohatrany hoe miatraika aminay ihany le izy satria ny vola ampiasaina mitombo nefa ny tombony zany ny tombony amin'ny ciment tsy afaka maka mihoatra ny 5 000 francs zany ianao dia ny tompony zany mitovy foana fa nefa ny vola ampiasaina lasa mitombo dia nefa le izy tena fois 2 be an'le prix any taloha le prix dia raha mety zany raha azo ataony hoe mampidina an'le ciment rehetrarehetra mihitsy fa tsy hoe luki fotsiny dia atao continue le izy fa tsy hoe juste ohatrany hoe raison kely fotsiny. Antony maromaro no mahatonga ny fanapariahana izany manerana ny nosy elaela raha ny fanazavany teo anivon'ny SPM na ny State Procurement of Madagascar ny andraikitra ny fanafarana. Fomba ny tsinjarana azy zany dia ireo kankairy izay efa zatra mividy simenitra ihany no mividy azy aty aminay dia arakaraka nisan'ny camion miakatra zany no ahitanareo azy any tsena eo amin'ny 70 na 70 camion isan'andro eo zao ny hitanay miala ato nandritra izay 3 andro lasa zay dia io le eo mandeha par route zany 32 tonnes par camion eo nentina reo camion rehetrarehetra reo zany manaparitaka rehetra Antananarivo hatrany Antsirabe hatrany Mahajanga hatrany Fianarantsoa dia le fotoana zany ny atonganareo dia matetika vao tonga le izy dia lany dia ny any amin'ny faritra indray faritra misy morisiraka zany efa betsaka koa ny sambo tranomary zao eo amin'ny 1500 tonnes eo no efa hitanay lasa any Tolaniaro sy lasa any Avaratra zany manomboka amin'ny Savaka hatrany fasidiana. Anohizana ny tsena io misy ny andiany manaraka nafarana izay milanja 2 alina taonina. Efa manomana koa zay zao mba hitohizan'le tetikasa zany dia efa miezaka zay zany zao manomana ny commande manaraka taonina eo ny izay finaina tonga amin'ny voalohan'ny volana janoary 2024. Miantso ny tokony hanafainganana ny fanapariahana ireo simenitra amin'ny vidiny ara-drariny ireo ankehitriny ny mpanjifa sy ny mpanjary. Raha ny hita treto, tsy mbola nampiova ny vidin'ny simenitra vokatra avy eto an-toerana na marika hafa ny nahatongavan'ireo nafarany fanjakana ireo. Mandidina ny 7 isan-jato ireo taratasy fangatahana marbona-pirenena no nilavina no ny antony maro samihafa. Hoy ny tompon'andraikitra izay namarana ny fotoam-pivoriana tamin'ity androany ity. Roa volana aorianan'izao fivoriana izao no hivoaka amin'ny journal officiel ny lisitra ireo izay azo izany Gaëtan Andriatsilavo. Raha nanomboka ny 10 novambra lasa teo, ny farana androany ny session na ny fivoriana ara-potoana ny tanterahan'ireo mpikambana ao amin'ny filan-kevitry ny marbonina-pirenena malagasy. Niakatra ny fangatahana marbonahitra noraisina ka manodidina ny 7 isan-jato no nailika noho ny antony maro samihafa. Ny dossier moa efa nitenenitsika ihany tamin'ilay nanombohan'ny session fa ilay tamin'ny tindray mandeha ity lasa niakatra be 11 500 eo ary eo amin'ny 6 ou 7% eo no voailika noho ny antony samihafa ary tsy resahana amin'olona moa ny antony fa dia indraindray tsy tsara fanomanana ny dossier dia miandry le session manaraka indray izy raha mbola mety ampidirina amin'ny lisitra
ka be deabe mihitsy zany 11500 dossier zany raha ampitahina tamin'ny fivorinay talohaloha tany fivorina voalohany 3522 ny dossier nytraitenay misy ambaratonga marobe mo ny maroboninahitra manomboka amin'ny chevalier miakatra officier miakatra commandeur miakatra grand officier zay vao mahazo le farany ambony grand croix de deuxième classe. Olona roa ihany no manana ny grand croix de première classe eto Madagasikara, ny grand chancelier sy ny filohan'ny république izay sady grand croix de première classe no grand maître de l'ordre. Dingana maro no mbola olalovana mialohan'ny isitrahana ny mari-boninahitra. Io dossier reo raha fa mahazo ny avinay conseil de l'ordre dia makany amin'ny premier ministre any mahazo arivo dia any ndray koa zareo mandamindamina azy avy tany ny imprimerie nationale mamoaka les journal officiel de la république any anatin'iny misy ny anarana olona zay nahazo ny mari-boninahitra tandrify azy tsirairay. Aorinan'izay le tompona mari-boninahitra no afaka milaza hoe zany da hividy médaille fa ady apetako any aminay any ny médaille nazo. Zay vao izy afaka milanjalanja zay mari-boninahitra nazony. Fa raha mbola tsy miboaka amin'ny journal officiel de la république mbola tsy azo resahana droite à gauche. Ny fiandohan'ny taona manaraka no ivoahan'ny mari-boninahitra ny kena nandritra izao fivoriana tanterahana ny volana novambra izao. Misy ihany koa ny fivoriana tanterahan'izy ireo ny volana aprily ka mivoaka ny volana jiona ny mari-boninahitra. Izany hoe manodidina ny 2 volana ny faharetan'ny procédure administrative rehetra izay vao mivoaka amin'ny journal officiel. Fanosokafana tamin'ny fomba ofisialy androan'ny salon de la créativité avotra ho fanandratana ny vita malagasy izay natao eny Antaninarenina eny io na saina. Mitondra soa ho an'ny mpantaraha malagasy ary atonga ny malagasy koa hisitraka ny vita malagasy any ity salon andiny favalo amin'ny salon voatra karakarainy anteniera varotra sy industrie eto Antananarivo. Araka izany, nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny salon de la créativité vohatra izay karakarainy anteny meran'ny varotra sy ny industrie n'Antananarivo sy ireo mpiara-miasa aminy. Hita amin'izany ny varotra fampirantiana ireo famoronana maro samihafa vita malagasy, ny fionana amin'ny sampandrara, atrikasa fampiofanana araina fizarana traikefa. Ny hetsika tahaka izao izay fanomeza toerana ny sehatra sy miankina anehoany ny fahaiza-manaony hanandratra ny vita malagasy. Raha vao miresaka ny sehatra tsy miankina moa dia tsy azo adinoina ny tontolon'ny fanodinana ny akora fototra. Io no andry iorenan'ny fandraharahana sy ny varotra ary mitondra vokatsoa betsaka amin'ny fanakalozana ara-toe-karena eo amin'ny samy mpandraharaha ary koa mampiroborobo ny fiarikarena indrindra ho an'ireo orinasa madinika sy salatsalana. Fampahafantarana ny vokatra, ny fivarotana azy, ny fahaiza-manao n'ireo orinasa madinika sy salatsalana ary vaventy, ny mpanao asa tanana, ny fikambanana, ny vondrona, ny kooperativa sy ny salohy ny mpandraharaha. Ny fampivoarana sy fampandrosoana ny fiara-miasa eo amin'ny samy mpandraharaha ara-toe-karena izay ahitana ny mpamokatra, ny mpanao asa tanana, ny mpisehatra ara-industrialy ary ny mpivarotra eto amin'ny faritra Analamanga sy ny avy amin'ny faritra samihafa. Toana ireo mpandraharaha ahafahana mampitombo ny fahaiza-manaony amin'ny alalan'ny fifampizarana traikefa, fa ihany koa ny ahafahana manohana azy ireo hamokatra misimisy kokoa fa hiatrehana ny fifaninanana ara-barotra no isan'ny tanjona. Sy mpandraharaha sy orinasa malagasy mahavita zavatra tsara dia mila asongadina iny zay ny aty amin'ny côté hoe manome tosika ary izay le anjara biriky oetin'ny chambre de commerce hoe mampafantatra azy ireo ary tsy vitany hoe mampafantatra azy ireo amin'ny hetsika ohatran'izao fa araka ny teneniko teo hoe akoatrany amin'izao dia mbola manome tosika azy ireo koa ny chambre de commerce amin'ny resaka fampafantarana ny vokatra ny amin'ny resaka communication sy marketing. Zay zany anankiray eo amin'le hoe ny vidiny satria zareo zay le miara-miasa moa zay amin'ny institution financière fa rehefa tena hisehatra eo amin'le famokarana azy betsaka izy dia tsy maintsy mila investissement matériel dia zay le hoe miara-miasa amin'ny institution financière zay miresaka financement ahafahany zareo manao investissement mba manatsara n'izay le productivité an'izay dia ahafahany amin'ny faninana amin'ny avy any ivelany.
nanomboka androany ary aharitra efatrandro ny salon de la créativité vohatra izay tanterahana eny amin'ny Malakama Antanimena. Lohahevitra noraisiny CCI tamin'ity andiany ity ny hoe fanodinana akora fototra ivony fahaiza-mamorona. Ity salon de la créativité vohatra ity izay manamarika ny fahatapera ny fankalazana ny fahazato taona ny antenimiran'ny varotra sy ny indostria Antananarivo sy ny fidirana ao anatin'ny taonjato vaovao. Iopana amin'ny fampiroboroboana ny aitao arakajy mirindra ho fanatsarana ny fomba fiasa eny anivon'ny orinasa sy amin'ny fifandraisana amin'ny anivelany. Elana tsinikely moa fa araka ny hitantsika tao anatin'ny fanadadinina teo dia teny Antanimena nisy an'ilay salon de la créativité avoatra fa tsy teny Antaninarenina araka ny nambarako ateo aloha teo. Fa tahaka mazatra tonga eto amin'ny fotoanany adokavarotra isika aorianan'izay ahitantsika makasika ny fanadiovana ny ekipa eo ihany koa ny vaovao any amin'ny faritrano rehefa avy ary. Fois plus de data pour le même prix. Avec Telmanet One Day, maintenant tu as 300 mégas au lieu de 150 mégas avec Envoul, toujours à 1000 arrière. Alors, à ce prix-là, couvre-toi de data. Tape le dièse 111 étoile 1 dièse. Vaovao andramny Gino Ice. Zay zava-pisotro manalay taheta vita avy amin'ny dité natoraly. Azonao jifaina ny avarotra mahazatra anao amin'ny vidiny 2,00 monja. Fotoana manadrany izany fetiko miaraka amin'ny fianakaviana izany mikonokony, mikarakara, fifaliana ery, feno tsiky, feno fanantenana, indrindra rehefa miara-mijery fahita lavitra. Ka andao ahary fety! 10,000 monja ny décodeur miaraka amin'ny access iray volana be izao. Tolotra manan-kery hatramin'ny 14 Desambra. Tsy izay ihany, mahazo tout Canal Plus mandritra ny 10 andro be izao. Rehefa avy manao réabonnement ianao, manadona aingana eny amin'ny pajinjara Canal Plus akaiky anao. M-Top, la marque internationale d'outillage de qualité supérieure, dotée d'une technologie de pointe, maintenant à Madagascar. Pour vos petits bricolages à la maison, jusqu'au plus grand chantier, M-Top vous propose des petits, moyens et grands outillages adaptés à vos besoins. Abordable, robuste, durable et surtout fiable, M-Top c'est la perfection dans l'outillage. Facilitez-vous la vie et soyez gagnant sur toutes les lignes avec une large gamme de produits. M-Top, faire la différence. Distribué par Rucodis Saralalan. Verina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Manodidina ny 8 tapitrisa taona ny fako plastika hita anatin'ny ranomasin'ny Madagasikara raha nambarany mpisehatra amin'ny tontolo iainana. Fako avy amin'ireo renirano no isan'ny antony izany raha ny fanazavana azo. Isy araka izany etsika fanadivana faobe ny fefilohan'ny Kiopa ny sabotsy izao izay tanterahan'ny commune Antananarivo. Abraham Randriamanana. Isan'ny mitondra loto be indrindra eny an-dranomasina ny renirano raha ny fanadihadiana nataona mpisehatra eo amin'ny tontolo iainana iray. Fako hita maro indrindra amin'izany ny plastika. Raha ny fikarohana natao hatrany antapitrisan'ny taona isan-taona ny fako plastika mivarina ny anaty ranomasina. 8 tapitrisa taona ny fako plastika tonga amin'ny ranomasitsika sy torapasikatsika eto Madagasikara, zany hoe isa-taona io ikopa io mitondra fako be da be dia iny nefany tonga ka hatrany Betsiboka dia Betsiboka nefa tonga ka hatrany amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika. Miantraika mivantana amin'ny arenan-dranomasina ny fisindro fako plastika. Isany amin'izany ny fahasimbany ny toerana misy ireo biby isan-karazany. Manoloana io, anatanteraka etsika fanadiovana faobe eny amin'ny fefilohan'ny kopany eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra miaraka amin'ny vondrona Europeanina ary ireo mpiantsehatra amin'ny fikajiana ny tontolo iainana izay tafiditra ao anatin'ny tetikasa UEBITS Cleanup eo ambany fehin'ny ministerany fanajariana ny tany sy ny fananantany ary ireo ministera isan-tokony. Tanjona amin'izao etsika izao ny fanabeazana ny mponina ho tiany fahadiovana.
Ny ilayntsika amin'ity zany dia mba ahafahan'ny rehetra mandray anjara ary indrindra manatsara hoe samy tompona andraikitsika fanadiovana tanàna. Fanadiovana tanàna ray fa tsy mandoto ny tanàna izay ilayntsika. Anomboka amin'ny tetezana nosy zato manaraka ny fifolohan'ny kopa hatreny amin'ny sampanana Ambotro-Manjaka izay misy ireo mpivarotra asa tanana no anatanterahany izao fanadiovana faobe izao izay anasana ny rehetra. Mitaraina ary manao antsoava amin'ny mpitondra sy ireo tompon'andraikitra rehetra ny mponina ao Maheva-tanàna noho ny tsy fampiarana ny didy fitsarana mahakasika ny fifidianana ben'ny tanàna ny taona 2024 lasa teo. Misy olona ambola misakana nampiarana io didy io hoy izy ireo gato Andretsilava. Taorian'ny fifidianana ben'ny tanàna ny 17 Novambra 2024 tao amin'ny komuna Maheva-tanàna faritra Betsiboka Ratsehivina. Nisy fampiakarana fitsarana fandravana nataon'ny kandida ben'ny tanàna IRK antony rano fanazavana. Nisy ny osoka sy ny fanararaotam-pahefana ka nampandaniana kandida tsy miankina iray tao an-toerana. No ny ame anara-pahasalamana sy ny fifidianana loholona ny tarazoka ny famoahana ny didy. Ny 20 Febroary 2024 lasa teo namoaka didiny teo anivon'ny filankevy vim-panjakana ka ilay kandida no lany ho ben'ny tanàna tao Maheva-tanàna rehefa nandinika ny antota taratasinady ny fitsarana mahefa izany. Ny 20 Mey 2024 no daty voatondro fa hanaovana ny famindram-pahefana eo amin'ny 2 tonta. Tsy nentina natateraka io famindram-pitantanana io ilay ben'ny tanàna tsy miankana ary nilaza fa misy didy mandrarany tsy anatanterahana izany famindram-pitantanana izany ao amin'ny prefektora ny Maheva-tanàna. Nivoaka indray ny matoa ny didim-pitsarana nanamafy ny mahaben'ny tanàna ilay kandida IRK saingy hatramin'izao fotoana nanda tsy anatanteraka io didy io ilay ben'ny tanàna lany tamin'ny tsy miankana. Raha ny fantatra, nisy ny fangatana nataon'ny kandida sy ny vadi-tany amin'ny anaovana réquisition saingy ny lavina izany. Ny mampalahelo ny ray aman-dreny atoko fikambanana sy ny voaka rehetra nanohan'io kandida io dia misy tompony andraikitra ambony misakana tsy fanatanterahana ny didy io satria efa natao daholo ny andalana rehetra na procédure rehetrarehetra ahafahana manatanteraka an'io didy io. Misy ny taratasy efa napetraka tamin'ny ministera ny ady tany tamin'ny fitondran'ny ministera ny ady tany teo aloha. Misy koa ny fidinan'ny huissier ifotony tatyana Maheva-tanàna izay nampahafantatra ny kandida fa hametraka ny kandida lany IRK dia vokatra raha io ary manana livanirina. Mahagaga nefa dia misy tompona andraikitra ambony misakana an'io zavatra io fa manino. Mbola manan-kery ve ny taratasy rehetra soniavy ny ilay ben'ny tanàna izay tsy manaiky hanao passation amin'izao fotoana ho iatrany ny mponina. Hatramin'izao dia io mera sy ara-dalàna io no mitatana ny komina dia ny fanontaniana apetraka anay hoe ara-dalàna aby ve zany ny akta ataon'io mera io amin'ny akta administratif rehetrarehetra. Ny zoma lasa teo raha ny loharanom-baovao azo nisy ny fidinana ifotony fampahafantarana ny fisiany io didy io nataony vadi-tany sy ny solotenan'ilay kandida IRK teny amin'ny komuna Maheva-tanàna. Nisy ny fandrahonana ny seho nataona olona ambony iray tamin'ilay vadi-tany. Andrasana araka izany ny fampiarana ny didy navoaka ny fitsarana ahafana mametraka ny filaminana ara-pitantanana ao Maheva-tanàna. Vita kosa ny lalana atao amin'ny fokotany Ampasimanjorona Mananjary ny fahazotoan'ny vahoaka mandoa etra sy ny fiara-miasa tamin'ny mpiara-miombonantoka no nahavitanany fototra-afitrasa hoy ny ben'ny tanàna. Io ny nasaina. Antaonany maro no simba ny lalana teto Antaninarenina fokotany Ampasimanjorona komuna Andrenivohitra Mananjary. Nisy ny fiotsahan'ny tany ka tsy nahazo nampiasaina intsony ny lalana efa ho 10 taona mahery izao. Nanentana ny mponina teo anivon'ny fiadinan'ny tanànan'ny Mananjary ny amin'ny tokony andoavana hetra na eo aza ny fahasehiranana andavanandro. Maro no namaly ny antso tamin'izany ka nahavitana ity lalana eto Antaninarenina komuna Andrenivohitra Mananjary ity. Dia tsy maintsy vitaina ity lalana nosaka ity satria dia ny arahantsika nahita, ny arahantsika nafantatra fa nandritra ny taona maro ny jerim-posiny tsy nisy ny fanamboarana ka dia izany no vita dia niezaka avy amintsika vahoaka tsirairay ka dia ankasitrahana tanteraka ary amafisina ny fanentanana amin'ny fandoavana hetra satria izay hetra alohasika zay no atambatambatra dia ahafahan'ny fiadinan'ny tanàna manao ny tamberina andraikitra. Ankoatra izay nisy ny fitiliana ireo sokajin-dranompiasa eo anivon'ny komuna Mananjary ka ireo mahafen'ny fepetra afaka manome raha ho ampiasaina eo amin'ny hôpitaly be ny Mananjary. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia noho ny tsy fampin'ny fitaovana
sy fanterany ireo fotodrafitrasa misy tsy ampy amalina ny filan'ny mponina intsony ny fotodrafitrasa ao amin'ny hôpitaly ben'ny Maroantsetra. Manao antsoava amin'ny fitondram-panjakana araka izany ireo mpitondra any toerana Henri Florio. Tany amin'ny taona 1990 no niorina ny hôpitaly ben'ny Maroantsetra. Ankehitriny efa maro ny fotodrafitrasa efa antitra. Eo ihany koa ny tsy fampihana misy sy ny fahanteran'ireo fitaovana izay efa mila tsy hafana mandray marary intsony. Raha nambarandreo mpitsabo. Tsy laza fa tsy ny service dentisterie dia sady tsisy fitaovana no tsisy personnel. Dia mikatona zany ny service stomatologie eto amin'ny hôpitaly ben'ny Maroantsetra. Ny fitaovana amin'ny salle d'opération dia efa simba daholo. Raha tsy laza fa tsy ny lampe sialytique izay efa tsy mandeha, ny bistro électrique simba efa naovana demande ihany izy io fa mbola tsy nivaly hatreto. Antonany maro ihany koa no tsy nisy ny service échographie ny teo anivon'ny hôpitaly ben'ny Maroantsetra ity. Tsy ampy ihany koa ny fitaovana ilainy eo anivon'ny laboratoire. Tokony hametrahana hôpitaly manara-penitra ny distrika ny Maroantsetra. Raha namaran'ireo manam-pahefana ao an-toerana. Tiako amafisin'eto ny filany Maroantsetra, ny mponina Maroantsetra zay hôpitaly manara-penitra zay. Satria raha hitantsika amin'izao fotoana izao raha misy ny olona tsy maintsy ilana fandidiana sarosarotra dia efa tsy vita Maroantsetra eto. Ny lalana nefany fantatsika mazava tsara fa raha ho an'ny Tomasina 2 andro ny farany malaky vao tonga agny Tamatavy zany zay toerana mety afaka anaovana fitsaboana raha tsy vita eto Maroantsetra eto. Ny aeroplanina moa zany arahantsika mahita koa fa indray mandeha isan-kerinandro. Na eo aza izany rehetra izany, miezaka manao ny asany ihany koa ireo mpitsabo amin'ny fitaovana kely eo am-pilatanana. Amahana ny olana misy araka izay tratra ka anaovan'izy ireo antsova amin'ny fitoram-panjakana ny amin'ny tokony amahana ny olana. Mandidina ny 12 isanjato kosa ny mponina vita vaksiny ao Nosbe amin'izao fotoana izao izay mbola ambany noho izy ireo mandray vahiny maro notoizana araka izany ny fanentanana amin'izay fanaova vaksiny izay Gaudin Andreslav. Manodidina ny 12 isanjato ny mponina ao Nosbe no navita vaksiny miady amin'ny Covid-19. Mbola maro ihany koa anefa ireo efa navita ny dozy voalohany tsy mbola nanao ny dozy faharoa. Nentanina araka izany ny mponina anatona ireo toerana fanaovam-vaksiny. Vitsy loatra ny olo nagnano vaksiny teto amintsika Nosbe ity. Tsy arakaraka ny amaroazan'ilay olo ny isan'ny olo zay efa nagnano ny vaksiny. Ny fagnanaovana ity vaksiny ity dia hady voalohany ahafahana misoa amin'ity valin'arety Covid ity mba mila marisika atsika hagnano ity vaksiny ity. Nomena tombony manokana i Sainte Marie sy Nosbe amin'ny fanaovana vaksiny iadina amin'ny Covid-19 raha oharina amin'ny faritra sy ny distrika hafa no izy fanereseran'ny mpizahatany sy olona maro. Satria fantatra tsara be fa ty tanànantsika ty isan'ny maro mpamangy, maro mpitsidika ka exposé be zegny atsika ato amin'ny distriktin'ny Nosbe zay no natonga le tombony na le privilège io. Atsika zay maro anisa mbola tsy navita entagniny mba hagnano an'izay vaksiny zegny. Mbola mitoy ny fanaovana vaksiny ao Nosbe amin'ireo toerana mahazatra sy fanaovana izany. Raisina avokoa na ireo olona hanao dozy faharoa na ireo olona hanao ny vaksiny hafa toy ny Johnson & Johnson. Nanao sensibilisation zay zao. Ny amin'ny mpiasan'ny hôtely reo fa presque vita daholo. Ny mpiasan'ny guide ny mpirarahany hôtely fa vita vaksiny daholo fa ny mponiny zay mbola sarotro le misensibiliser andreo fa mikomansy manao moramora reo zao satria mba avy andregny touriste regny ane tsika raha tsy vaksine manjary manahirana koa fa aleo samby miezaka manao vaksiny atsika satria igny koa zany ny clé ny favian'ny namantsika. Nanamafy ny solombavambahoaka fa mitoy ny fitadiavana vahaolana ahafana mijery ny sosialin'ny mponina ao an-toerana indrindra ireo voakasika mivantana amin'ny fizahantany. Trangam-piarahamonina kosa indray dia olona efatra no saron'ny zandarmerie-pirenena ao Tolaniara nikasa ankakerany zazavarira miisa 2 taorian'ny famotorana natao natolotra amin'ny fampanoavana tao an-toerana ny raharaga eto Andreslav. Loharano vaovao avy amin'ny olona tsara sitraponina afantaran'ny zandary fa misy olona miomana akankeriny zazavarira miisa 2 mianada monina ao maro alim-potsy. Natao ny velam-pandrika ka olona efatra no sarona. Nanao ny velam-pandrika rehetrarehetra mba isamborana sy amatarana n'ilay olona izay mikasa hamarotra zazavarira ary eo koa noentina hitadiavana an'ilay zazavarira zay mamidy. Rehefa natao moa ny velam-pandrika
dia tratra tao Emanaka ao Amboasary Atsimo olona anankitelo izay vehivavy ny anankiray izay nikasa hamarotra zazavariry anankiroa rehefa nanontaniana moa izy ireo dia nilaza fa hany Amboasary commune rurale ny Moaralpoty district ny Ambovombe Androy no misy an'ilay rehefa natao ny famotorana tsotsotra dia ny haiko ireo olona reo fa tena mitady mpividy tokoa ary mikasa hamarotra an'ireo zazavarira anankiroa reo nentina niakatra atao famotorana ao amin'ny sampanampanao famotorana izandarimari-pirenena ao Anosy ireo olona 4 Menada voaroeroy hamarotra zazavarira 2 Menada tao amin'ny commune ambanivohitra Moaralpoty ireo mialohany anaterana azy amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Tolagnaro nambarany lehibe ny groupement ny faritra Anosy fa misy olona hafa mbola karohina manodidina izao alatra zazavarira izao akoatra ireo olona 4 Menada voasambotra ireo mitoy ny tagna maro ny fandripahalema nataony zandary ka ny tanina ny mponina hanome loharanom-baovao raha misy tranga mampiaya. Renim-pianakaviana iray kosa ny hita faty io maraina io tao amin'ny afariana Andrakiba Antsirabe raha ny fantatra dia tsy salama tsara tsaina tsara ity renim-pianakaviana ity Kolo TV Antsirabe. Renim-pianakaviana iray manodidina ny 25 taona no hita faty teto amin'ny afariana Andrakiba io maraina io tokony tamin'ny fitora sasany. Tovolahy kely iray mpakavilla sendra nandalo teto amin'ity toerana ity no nahita fatin'olona nitsingevana tao anaty rano ka nampandre avy hatrany ny mpiambony ary ity farany no nampandre ny mpitandro filaminana. Zazalahy kely iny nakavilla izy dia nahita hoe ry misy fatin'olona mitsingevana dia nanatona anay izy nanatona anay tereny atso anay dia avy eo zay nijery dia rehefa nampandresinay moa ny dokotera Bemas sy ny polisy zany dia efa nahafantatra zareo dia hoe ho avy. Le vadiny lasa nampandre tany amin'ny polisy dia ny polisy indray naniraka hoe nisy maty any Andrakiba dia jereo aloha fa sao dia izy zay tonga teto moa ny havany dia hoy izay havanay io. Raha loharanom-baovao azo avy amin'ireo fianakaviany maty dia monina sy mipetraka ao amin'ny commune Belazao fokotany Atsongolavy ity renim-pianakaviana ity. Ny anamaraina tao an-trano izy ary ividy fanafody aty Antsirabe no antodiany ka izao hita faty teto amin'ny farena Andrakiba izao. No marian'ireo fianakaviana kosa fa manana areti-tsaina izy io. Ndelana raina tao an-trano Claudine nefa ny raha tokony izy ihany tokony hiaraka taminay anetsa dia namerina izy fa hoe marary dia fantatra hoe hividy fanafody zany ny alehany matoa izy lasa hoe tsy afaka anetsa kay mo atino ny afarany. Tsy fantatra hoe taty mihitsy izy zany fa fahalalana azy ao tanàna moa zany dia hoe ndeha hividy fanafody izy dia hoe any Antsirabe zany ny anadango io zany nikaroko azy fa satria fantatra hoe tsy fantatra zay andehanany dia nikaroko azy satria izy ohatrany somary mararary saina kely zay. Lany le fanafody dia hividy an'izay fanafody zay satria misy calmante tsy maintsy vidiana zany isambola dia lany le fanafody zay natony nahafantarana hoe hividy fanafody izy. Ora vitsy taty aoriana dia tonga teny toerana mpitandro filaminana niaraka tamin'ny mpitsabo nanao ny fanadihadiana rehetra ary fantatra fa tsy nahitana ratra namangana mivatandra tompoko vavy. Rehefa natao ny constatation de décès dia hita fa nahafatesana zany dia maty an-drano tsisy mangana na voadona teny amin'ny tenany dia marina koa fa izy efa manana antécédent na areti-tsaina. Namelaka Mboto Menada ity renim-pianakaviana ity ary tsy fantatra mazava aloha izay tena antony nahatonga azy hita faty teto amin'ny farena Andrakiba. Tontolon'ny finoana kosa indray dia efa tsy dia mahasarika olona intsony na ireo mpino aza ny mamaky boky ny baiboly noho ny fihazakazaky ny teknôlôjia eto Madagasikara. Efa saika morona any anaty ny finday avokoa ny rehetra amin'izao fotoana izao nambina Ravelorso. Efa tsy mahasarika ny olona na ireo mpino intsony ankehitriny mamaky baiboly noho ny fihazakazahany teknôlôjia. Tsy hita taratra intsony eny amin'ireo tanora mamonjy fiangonana ny filanjana izany baiboly izany. Dia raha amin'izao vanim-potoana misy antsika izao koa nefa ny zavatra tsapa rehefa ny ampiangonana ny ankabeazan'ny olona tsy dia misy milanja baiboly intsony indrindra fa ny tanora satria variana amin'ity finday manara-penitra ity dia misan'izany ny baiboly ary dia vao miasa koa manamora ny tanora tsy trany amin'izany hoe fitondrana baiboly makany ampiangonana izany le izy fa raha ny tena tokony ho izy dia tsy tokony hitondra baiboly ny kristianina rehetra makany ampiangonana. Tetry ny fitoriana ny filazantsara fivoriana makany ampiangonana ohatra fianaran-kira ny tanora tokony hitondra baiboly ny tanora
fa tsy dia misy loatra zany mitondra baiboly zany rehefa iny le telefona dia mijery ao anaty telefona fotsiny ankabeazan'ny olona zany indrindra fa ny tanora amin'izao fotoana izao. Saika mampiasa finday avokoa ny mpino noho ny fiazakazan'ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao. Hita taratra hatrany izany any am-piangonana raha ny fanazavana. Moramora kokoa ny jerevanao mitoko sy andininy ary ao anaty telefona fa saingy tena ilaina mihitsy satria tsy voatery anana telefona avokoa ny olona rehetrarehetra zany fa vao miasa ary zay tena mampianatra antsika ay amantatra hoe aiza moa zany ny filaharan'io toko sy andininy io anatin'ny baiboly raha ohatra ianao ka tsy voatery hijery any amin'ny telefona fa tena manaraka an'le hoe Genesis, Exodus, Leviticus, Numérique hatrany amin'ny farany dia mba hitanao tsara izy fa ny amin'ny telefona raha ranon-kamo le izy mitsindrotsindro bokotra fotsiny dia tonga dia mipoitra le izy nefa tokony ho tadidiana ihany koa ny filaharan'le izy raha ny tena marina satria ampianarina ny ankizy zany any amin'ny ampianarana ho an'ny sekolim-pinoana indrindrandrindra ampianarina ny ankizy koa tokantrano. Fitaovana iray hoentina anabeazana sy hitaizana ny aim-panahy ny baiboly izay fototry ny finoana ihany koa. Zava-dehibe ary manandanja araka izany ny fanokanana fotoana amakiana baiboly ka hanentanana ny mpino rehetra indrindra amin'izao andro raisam-pirenena ho an'ny baiboly izao. Tontolon'ny zavakanto kosa indray dia iray amin'ireo firenena 20 voafantana handray anjara amin'ny Coupe du Monde du Slam i Madagasikara. Mpandresy iray amin'ny Slam national azo totosaina androany hatramin'ny 15 volana Desambra izao ny solotenan'i Madagasikara amin'izany. Michel Arenardo. Ny taona 2024 no tonga teto Madagasikara, teto Antananarivo ny Slam. Raha toa ka teto Antananarivo irery ihany no nahitana izany teo aloha tao anatin'ny 5 taona, tsy nitsahan'ny tombo ireo slameur sy tsy nijanona eto an-drenivohitra fotsiny ihany. 5 taona farany teo tena miroborobo be le slam, tsy hoe miroborobo moa zany fa facile d'accès amin'le tanora le izy satria tsy mila zavatra be dia be fa ny teninao fotsiny dia ny scène afaka atao n'aiza ny scène, tsy mila micro, tsy mila mozika. Dia tsika koa malagasy efa nanana an'izay hoe nanana an'izay arenana teny izay satria tsika efa nilalao ohabolana, efa nilalao kabary sy ny tariny dia facile d'accès amin'ny malagasy le izy. Dia mahafinaritra le izy ny tantanan'izy moa zany hoe tena mivelatra le slam eto Madagasikara satria mitombo foana ireo vilona mandray anjara, mitombo foana amin'ny public rehefa slam national. Amin'izao ny slameur reto Antananarivo efa any amin'ny 150 ihany ny voarecensé. Dia ny any amin'ny faritra izay misy foyer slam mataontsika hoe slameur mety eo amin'ny 20 na 25 isaky ny région. Azo lazaina zany hoe maromaro ihany zany le slameur. Dia ny zavatra hitako sikaritra kokoa amin'izao be dia be no slameur slameuse poète slameur slameuse hitany amin'ny Facebook any amin'ny télé izay tsy nandalo Madagasikara slam dia mahafinaritra anay mahita izy hoe mivelatra le slam. Sehatra iray ahafahana maneho hevitra ny slam raha ny fanazavana. Fepetra vitsivitsy no takiana amin'ny tontolon'ny slam. C'est une scène. L'izy tsy discipline, rap discipline, batrelaka discipline hoe tena misy critère manokana fa le slam poésie zany sehatra anankiray ny olona rehetrarehetra dia afaka tonga eo izay manana hafatra tiany ambara dia mahatsara an'le izy amin'ny fomba itiavany anazy ny amborahany an'le izy. Afaka mirimy izy zany, afaka tsy mirimy izy, afaka mampiasa ny teknikana poésie classique izy, afaka manao jeu de mots izy, afaka tsy mampiasa an'izany izy. Dia le slam ankony 3 minitra sans accessoire, sans déguisement, dia misy slam master manolotra an'le poète hiakatra sur scène. Rehefa mafy an'ireo fepetra ireo fotsiny zany ianao dia efa slam zay amiko iny scène iny moment présent hoe manana ambara ianao, misy public manao réaction amin'le zavatra ambaranao, iny le slam fa tsy discipline. Misy manko miteny hoe slam ve rap sans musique, slam ve poésie classique, tsy any izy fa na rap na texte rap no entinao eo, na texte kilalaka no entinao eo, na comédien ianao fa manaraka an'ireo règle ireo sans accessoire, sans déguisement. Dia fa slam zay manina sans accessoire, sans déguisement pour mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Iray amin'ireo firenena 20 voafantana handray anjara amin'ny Coupe du Monde du Slam i Madagasikara, fifaninanana izay anampy ny traikefan'ireo slameur malagasy. Ao anatin'ireo firenena 20 ireo zany solotena ray no tonga any dia hifaninana. Fa le fifaninanana zany ampahany kely ihany amin'le fionana. Hoe festival fa misy zavatra maro isy eo, misy fampisehoana, misy atrikasy, misy fifanakalozana. Zany hoe ny tombontsoa ho azon'le solotena Madagasikara makany
dia ray aloha zany manokatra ny sainy le izy satria miona amina olona avy any amin'ny firenena maro dia avy eo mifanakalo ry zareo dia mety misy projet vaovao iaingany raha mahay miresaka moa zany le solotenantsika any mahay mifanakalo amin'ny olona any dia mandray traikefa koa izy satria manatrika misy atrikasa maro ataony. Manomboka androany hatramin'ny 5 Desambra no tontosaina ny Silamo Nasional, andiany 12 hamoana ny mpandresy iray solitenan'i Madagasikara. Faritra 10 Ambositra, Antananarivo, Antsirabe, Antsiranana, Fianarantsoa, Mahajanga, Sambava, Toamasina, Toliara ary Tolaniaro no andray anjara amin'izany. Inscrit, monte, déclame et vit 3 minutes 10 maxi, qu'importe le thème, pas de souci. Le slam poésie, c'est maintenant, c'est d'ici. Exprime-toi, lâche-toi. Les sentiments refoulés, sors-les, n'hésite pas, claque-moi, défends tes principes, tes idées. La société et ses valeurs, la politique et ses usurpateurs, crache ton venin, brûle nos cœurs. Explie, invente et décrit, justifie tes insomnies, car le slam poésie, c'est maintenant, c'est d'ici. Maresaka iraisampirenena dia nalefan'ny naza nanaingy alina niala teto amin'ny tany ilay vaisseau entina andomana astéroïde mba hanodinana ny lalany atanjona ny afana miaro amin'ny tany raha ny fanazavana azo fanadina. 2, 1 and liftoff of the Falcon 9 and DART on Nenga teto amin'ny tany omaly 13 Novambra ifu 14 Novambra ilay vaisseau lehibe nataon'ny NASA entina hanoerana astéroïde ahafahana mampiova ny lalany no nanaovana izao andrana izao. Tanjona amin'izany ny arovana ny tany mba tsy ho potika raha toa ka misy fifandonana lehibe amin'ny tany any aorianany. 4.4 kilometatra isan'ora ny hafainganam-pandehan'ity vaisseau nalefan'ny agence spatiale américaine ity. Zava-dehibe amin'ny tantaran'ny firenena rehetra izao andrana izao. Namafisy NASA fa tsy misy atahorana amin'ny tany na nantontosana azy. Raha ny antontanisy eo anivon'ny NASA hatrany hatreto, misy 574 ireo astéroïde mitoetra akaikin'ny tany, saingy tsy mbola misy atahorana ho an'ny tany ny fisian'izy ireo ato anjato taonany maro. L'astéroïde est inoffensif pour notre planète. La NASA cherche ainsi à savoir si dia iny maresaka iraisam-pirenena manakatona vaovao tamin'ity androany ty ankatrehana nanaraka izany soava tsara ato. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Inter pour un prix remisé à 240 000 arias. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.